Sy alalavran'izay vaovao izay ihany isika naneho ny fahitany momba n'ilay fanambarana nataon'ny ambasador'ny Turquie miasa simoana eto amintsika mahakasika ny fisiana fianarana roa izay mampiofana mpampiororo ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy eo ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy rahantsika ny fanazavana. Ampiantsony masivony Turquie miasa eto Madagasikara ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy mifampiresaka mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny ambasador momba ilay filazana fa misy fianarana roa mampiofana mpampiororo eto amintsika. Ny ambasador dia efa narefepetra amin'izay fotoana izao nampiantsony ambasador ka dia hoentsika eo izany tohin'izay zavatra izay. Nanambara ihany koa ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fitsidihana niarahana tamin'ny sekretera jeneral ny COI na ny foibe toerana fanaraha-maso ny sisin-dranomasy ny marainio fa tsy afaka mirotoroto amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ny malagasy manoloana ny raharaha Turquie. Raharaha eo amin'ny firenena Turka sy ny ambasador izany raha ny fanamafisana mentiny.